Tonga soa ato amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Mahafaly ahy ny manolotra antsika anio zany hoe inona no tena fanefitra tsara indrindra hiadivana amin'ny aretina coronavirus. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy misy afa-tsy ny sakafo ara-pahasalamana no voalohany indrindra zany raha ohatra ka hoe te hiady amin'ny coronavirus zany isika mianakavy. Asa miala amin'ny zavatra marina ary ny tenantsika olombelona dia mila ny sakafo voajanahary izay no natao janahary zany hoe ety olevon'ny vavonitsika sy ny tsinaitsika ary ny taovantsika ray manontolo dia ny zavatra voajanahary izay no mendrika ny tenantsika olombelona. Ka efa eo ampenatarantsika daholy ny zavatra rehetra ny tena fanefitra marina fa saingy ny information momban'izany zavatra rehetra izany no tsy ampy zany amin'ny vahoaka ary miandry ny manampahaizana ambony be izany ny sarambabe-bahoaka ilaza aminy ny hoe inona ny fiarovana izay tokony atao. Ny mampalahelo dia mampalahelo izany satria ny manampahaizana ny profesera ambony be amin'ny medicine tompoko dia ny tenenina azy dia ny hoe fitsaboana ara-tsimika, ny fanafody ara-tsimika avy any amin'ny farmasia izay no fantany hoe andeha hitsaboana aretina. Kanefa raha izany ve no tena fanefitra ambony indrindra dia ho marimaty ve ny olona aty amin'ny grande puissance mondiale toy ny États-Unis sy ny Canada sy ny Europa raha ohatra ka ny fanafody simika no tena fanefitra ambony indrindra sy ny fitsaboana ny coronavirus. Nieritrereta isika malagasy satria amin'izao fotoana izao dia izao no atao hoe fotoana izay ampiasan'ny tsirairay ny ara-nitatsainy sy ny fandininany amin'ny fiainana satria samy mijery ny tombotsoany daholy ny olombelona amin'izao fotoana izao. Ao ny manatsaina bebe kokoa izay te androka vola bebe kokoa zany anararaotana ny tsy fahalalan'ny sarambabe-bahoaka. Araraoty ny fotoana izay anomezako anareo ny information marina momban'ny vatantsika olombelona. Ny momban'ny sakafo izany no azavaiko aminao hoe inona marina moa zany no mahatonga ahy miteny hoe ny sakafo no fanefitra voalohany indrindra. Maro ny fanontaniana zany hoe raha ohatra ka izany sakafo teniteneninao zany ve no fanefitra ambony indrindra dia iza no faty eto ambony tany satria ny olona rehetra ne azo lazaina fa misakafo daholy. Eny, misakafo daholy ny olombelona eto ambony tany saingy vitsy ny mahafantatra hoe sakafo ohatraninona no tsara ho an'ny vatany ary indrindrandrindra koa moa zany hoe inona ny sakafo ilain'ny tenany. Samihafa dia samihafa izay zavatra izay satria raha hiteny sika hoe tsy mora be ve zany zavatra teneninao zany, tsy mora be ve ny hoe inan-kanina. Raha miteny ianao zao hoe ny legioma sy ny voankazo no tsara hohanina mahasalama, izay zavatra izay nefa dia eo ihany koa ny ataontsika hoe zany hoe ny goût ny amin'ny lela zany hoe inona marina no tena tadiavin'ny vatantsika zany raha ny resaka zany hoe fafinaretana eo amin'ny lela. Samy manana ny fafinaretana tadiaviny isika olombelona. Eo zany no mahasamihafa azy satria misy zany ny karazan'olona hoe ny gona
zavatra ohatraohatran'izao zany ny tiany hiditra ny vavany, ary io zavatra io tendansa io zany a dia samy manany azy, ka misy karazany roa zany a ny tendansa, izany hoe matoa averimberina foana ny fanentanana momban'ny fihinanana ny legioma sy ny voankazo, dia dikan'izay dia maro zany a ireo karazan'olona izay tsy tia mihinana ny voankazo sy ny legioma. Tsara fantatry izay zavatra rehetrarehetra izay, ka izay no antony ampandrosiana azy zany a ny hinana, satria raha ny hoe tena azo lazaina zany fa mahavatana ny akamaroan'ny olombelona eto ambonin'ny tany dia ny zavatra matsirotsiro izay hoe manome fahafinaretana bebe kokoa zany ny tenany rehefa mihinana azy, dia tsinony zany a fa ny zavamamy izay amidy eny amin'ny magazay, ny supermarché sy ny sisa ao ihany koa zany a ny paty sy ny lafarinina, ireo zany a no mahasarika bebe kokoa zany a ny lela ny hoe hihinana azy. Eo ihany koa ny karazana hoe zavatra vita avy amin'ny siramamy na ny sucre rapide toy ny bonbon. Eo ihany koa ny karazana biscuit sy ny glasy izay miteraka fahafinaretana bebe kokoa zany ao amin'ny lelantsika olombelona, kanefa ireo karazan-javatra izay ny tany saiko teo ireo zany a dia karazan-javatra izay tsy mitondra otrikaina firy zany ao amintsika olombelona, kanefa raha ohatra io zany no atao betsaka ao amin'ny sakafo izay hoaninao, dia ny zavamisy dia ny hoe sady mandemy ny hery fiarovanao aminao na ny anticorps zany ireo karazan-javatra ireo no mahatonga ihany koa ny karazana zany hoe dépendance, izany hoe ao anatin'izany daholo ny alcool, ao anatin'izany daholo ny kafe sy ny sira sy ny sigara sy ny zava-mahadomelona. Zany hoe rehefa nanomboka nandray an'ireo karazan-javatra ireo zany ny olombelona iray dia manana an'izay filana izay zany ny hoe te andray foana, satria ireo zany no zavatra izay mampisy plaisir bebe kokoa zany ao anatin'ny lelantsika olombelona ny mihinana an'ireo karazan-javatra izay ny tany saiko teo ireo. Tsara ho fantatritsika izay zavatra izay, ka ny angalana an'izay karazana fahazarana izay zany dia ny fanaovana ny karazana hoe inona ny fikarohana izay atao mba ahatonganao zany azoto hihinana ny voankazo sy ny legioma, ka arakaraky ny akingatsain'ny tsirairay izany zavatra rehetrarehetra izany hoe amin'ny fomba hoana zany no hihinanako an'ireto legioma sy fruit reto raha ohatra ka ny lelako sy ny vatako zany tsy dia mahazoazo an'io loatra, satria dia maro aty amin'ny continent africaine zany no tsy tia mihinana legioma, indrindrandrindra zany hoe legioma crudité na hoe mata zany, satria ireo no mitondra ny otrikaina betsaka indrindra zany amin'ny vatantsika olombelona. Ary ny zavamisy raha ohatra ianao ka tia misesika ny paty, tia misesika ny lafarinina, dia tadidio fa mahafinaritra ny lelanao ny mihinana azy, saingy tsy mitondra otrikaina ho anao, ary mitondra harerahana ho anao, ary mieritreritra ianao fa hoe rehefa reraka ianao dia mihinana foana, ohatrany hoe mitaky foana zany ny vatanao, andeha icomble zany ameno aniny karazana ohatrany hoe tsy ampy eo amin'ny tenanao zany, satria rehefa tsy ampy otrikaina mampatanjaka ianao dia mazava ho azy fa reraka,
dia mieritreritra ny sarambabem-bahoaka hoe rehefa piko zany ny paty, rehefa piko zany ny vary ataoko milongolongo be, ireo mantsy zany dia ao anatin'ny kategorian'ny hoe sucre lent daholo zany ireo tany saiko rehetrarehetra ireo. Rehefa misesika ny siramamy, satria ny siramamy zany dia mahatonga ny olombelona anankiray koa zany ho sambatsambatra. Raha ohatra ka manana problème izy dia misesika siramamy, dia ohatrany hoe voavaha ny olana, kanefa voavaha vetivety eo, falifaly vetivety eo ianao, fa rehefa avy eo dia miverina indray ny olana, ary tsy manana hery firy ianao zany hoentina miady amin'ny olana, ary ny hery fiarovana ao aminao zany dia reraka rehefa tsy mihinana ny sakafo tena mitondra ny hatanjahana ao aminao zany ianao. Ary ireto karazana legioma sy fruit izay teneniko eto reto zany dia tsara hohanina isanandro. Ka atoroko anao zany hoe ohatrany ahoana zany ny hoe fomba fihinanana ny legioma zay atoroko anao eto, ny fanaovana azy ho karazana zava-pisotro jus zany hohaninao isanandro izay entinao miady sy ny misoroka ny coronavirus amin'izao fotoana sarotra dia sarotra izao. Maka zany sika ohatra iray dia ny hoe ny céleri. Mety ho sarotra ho an'ny olona izay tsy tia itony karazan-javatra itony zany ny ihinana azy, dia tadiavintsika hoe ahoana ny fomba ihinanana ny céleri zay avadikintsika hoe jus zany. Ny céleri moa zany dia fantatsika fa mitondra otrikaina be dia be mihitsy zany ary anti-inflammatoire izy, antioxydant, zany hoe miady amin'ireo karazana virus ary mandio ihany koa zany ny tenantsika olombelona, ary dia misy fibre ihany koa izay miady amin'ny constipation izany, ary dia mahasalama raha eo amin'ny resaka zany hoe maladie cardiovasculaire toy ny hypertension artérielle zany sy ny diabeta. Dia maka céleri tahony anankiroa zany tsika, dia atao anaty mixeur, satria raha ohatra mantsy hoe asaina mihinana an'izao ny olona anankiray dia mety tsy hihinana azy mandrakizay izy, satria rehefa tsy tiany izany ny gony dia mety hiteraka an'izay karazana hoe tsy fitiavana hihinan'izay. Dia ny concombre zany dia zava-dehibe eo amin'ny tenantsika olombelona ny asan'ny concombre, satria ny concombre dia feno rano ary dia mitondra vitamine C, vitamine K, potassium, magnésium, vitamine A, ary dia mamelombelona ny tenantsika olombelona ary manome ny karazana énergie. Tsaratsara zany ny concombre, tsy voasana zany ny hodiny, satria ny hodiny koa zany no misy an'ireo karazana vitamine maro dia maro. Dia mandray koa tsika zany ny paoma. Ny paoma dia feno protéine sy fibre, ary dia mahatsara ihany koa ny vavony sy ny maladie cardiovasculaire, ary indrindrandrindra zany dia misy an'ireo otrikaina maro dia maro zany izay hoentina ho an'ny tenantsika olombelona. Dia misy ihany koa zany ny mananasy zany dia mitondra rano betsaka koa zany ao amin'ny tenantsika olombelona, ary maro dia maro zany ny vitamine izay entin'ny mananasy, satria misy ny manganèse, ny vitamine C, ary ny broméline. Ny broméline moa zany no tena mampalaza ny mananasy, satria izy zany dia manala ny rano ao amin'ny tenantsika olombelona sy ireny hoe œdème, ny olona mivotovoto ireny zany dia tsara dia tsara izy mihinana mananasy. Ty zao misy mananasy tranche anakefatra zany no nasitrikitsika ao zany.
ka manampy ihany koa zany amin'ny maladie cardiovasculaire toy ny hypertension artérielle sy ny diabeta zany ny fihinanana ny mananasy. Ny citron moa zany dia ampiarahantsika amin'ny hodiny zany satria misy otrikaina maro dia maro ary dia miady amin'ny virus ihany koa zany ny voasary makirana. Dia ny gingembre zany na ny sakamalaho dia miady ihany koa zany amin'ny karazana virus rehetrarehetra ary mahatsara ihany koa ny taovam-pandevonan-kanina. Dia asiantsika koa zany ny céleri. Ny céleri dia tsara dia tsara koa zany ho an'ny taovam-pandevonan-kanitsika olombelona ary dia miady amin'ny virus ihany koa ary manala ny rano ao amin'ny tenantsika olombelona. Ka dia mahatsara ny fahasalamana ary feno vitamine C koa zany ny céleri. Zay zavatra rehetrarehetra izay zany dia asiantsika rano 250 ml. Dia asiantsika jus de pomme kely zany mba hanatsaratsara ny tsirony. Dia asiantsika mandrava sarotra indray ny goty zany indroany goty isan'andro zany no anaovana an'ity karazana jus de légume ity ary dia alohan'ny atory no isotroana azy satria mandio koa zany izy ny tenantsika olombelona. Ny mandrava sarotra moa zany dia fantatritsika fa miady ihany koa zany amin'ny virus sy ny karazana mikroba ny zavatra tsy metimety rehetra ao amin'ny tenantsika olombelona. Dia hitantsika amin'izao zany fa mahazo jus tsara tarehy dia tsara tarehy isika izay azo atelina tsara ny tsirony. Dia mampiasa fanavanana zany tsika na tamis zany mba angalana ny faikapaikany. Ary dia manampy be dia be koa zany ty zavatra ty amin'ny olona te hanahia vatana satria tsara fantatra fa ny hataviazana be loatra zany dia mampihena ny hery fiarovana na ny anticorps ao amin'ny tenantsika olombelona ka mampahazo vahana ny virus. Zao zavatra rehetrarehetra izao dia mba entina anazavana amintsika zany ny herin'ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana izay
tsy maintsy tadiavina ny fomba ampidirana anio sakafo ara-pahasalamana io amintsika mianakavy. Hippocrate ny iray ben'ny médecine dia nilaza hoe que l'aliment soit ton remède. Ary ny tsara ho fantatritsika dia i Louis Pasteur izay namorona ny vaksiny talohan'ny nahafatesany dia niteny hoe tsy ny vaksiny ozy izy ny zava-dehibe, nefa izy ny namorona ny vaksiny tsy ny vaksiny ozy izy ny zava-dehibe fa ny terrain, zany hoe ny atanjaky ny vatanao sy ny atanjaky ny hery fiarovanao aminao zany no zava-dehibe ozy izy fa tsy ny vaksiny. Nefa izy ny namorona ny vaksiny. Mila mieritreritra sika mianakavy hoe aiza ny lalakale. Ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny manentana ny olona amboly, satria izay firenena afaka mamboly zavatra naturel amin'izao fotoana izao zany no firenena izay ho tafita amin'ity resaka coronavirus ity. Dia nahazo jus mahafinaritra betsaka izany izy aloha tsy hoe jus matsiro be kanefa azo hôtely, ary dia alohan'ny atory zany ianao isan'andro dia afaka misotro an'ity jus de légumes sy voankazo izay natoroko anao androany ity. Dia ataonao zany isan'andro mandritry ny 7 andro zany izay karazana fikarakarana natoroko anao teo izay dia ho hitanao ny atanjaky ny vatanao sy ny sainao ary ny fanahinao rehefa avy mikarakara tena toy izany. Ary dia zany rehetrarehetra izany dia arahana fanatanjahantena ary arahana ny fampitoniana ny saina manoloana an'izao karazana olana rehetra mitranga amin'ny firenena izao. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azo natolotra anao anio manao abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.